Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Mankasitraka anao hatrany izahay tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ny radiomada.com sy tvmada.com amin'izao fotoana izao. Ny lamina ny toetra ratany amin'ny siramana maki sy fampianan'ny mpampiasa ny fifanarahana natao tamin'ny taondasa no fototry ny olana. 4 tamin'ireo teboka 13 tamin'izany ihany no tanteraka ka nahatonga ny fihetsiketsehan'ny mpiasa sy nampiodina ny siramana andritra ny 4 andro. Taorian'ny fanelanelana nataony avy ao anivon'ny Ministeran'ny Indostria, ny faritra Boeny sy ny mpitandron'ny filaminana izay anravina ny olana. Arahintsika ny fanazavan'ny tompony andraikitra avy ao amin'ny Ministeran'ny Indostria mahakasika izay toe-javatra izay. Nisy zavatra mifanarahana tamin'ny 2013 sy ny fatao. Iny zany miezaka rehetrarehetra ny an-tany sy ny ankilany anatanteraka. Ary zahay dia ametraka ohatra natao ny tanan'ny olom-bava ihany, fa ametraka comité de suivi et évaluation tamin'ny zahay azotoratao parti mpiasa sy parti araky amin'ny ministère sy Saivina fa tsy mbola mahasahana ny filan'i Madagasikara amin'ny siramamy ny vokatra vokarin'ny orinasa 3 izay mihodina ankehitriny. 7 taona isan-taona ny siramamy vokarin'ny orinasa Siranala ao Morondava sy Siramao Namakisy Ambilobe. Raha toka mahatratra 9 sy 1 taona isan-taona ny filan'ny tsena anatiny.